Zany ao anatin'izay lafim-baovao manasongadina ny fanonkevitra ara-politika izay ihany isika namoaka fanambarana andraisana tamin'ny andron'ny omaly ny solotenan'ny mpizaika tamin'ny dinika ny ho an'ny fampihavana-pirenena teny Ivato farany teo. Izy ireo moa izay nanambara fa ilaina ny fanatanterahana ny feikevitra nivoaka tao anatin'izay dinika ho an'ny fampihavana-pirenena izay. Ilaina ny fampihavana-pirenena sy ny fanarenana ifotony mba hisorohana ny fiverimberenan'ny krizy eto amin'ny firenena. Hoy ny solotenan'ny mpizaika tamin'ny dinika ho an'ny fampihavana-pirenena izay natao teny Ivato ny 20 aprily hatramin'ny 2 volana May lasa teo. Ho azy ireo, misy ny lara-pahamehana amin'ny fanatotosana ny feikevitra tapaka tamin'ny dinika teny MCC Ivato ary nosoniavy ny filoham-piangonana 4, ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina ary ny filoham-pirenena teo aloha. Mba ho fanatanterahana tsaka sy andavana ny feikevitra tapaka dia laram-pahamehana ny fametrahana ny Conseil national de la réconciliation CNR, gouvernement tany fampihavana-pirenena mifanaraka amin'ny soatoavina maha-malagasy, ny fahaiza-manao ary mahasolo-tena ny mary, assemblée constituante, ny fanovana ny lalam-panorenana, ireo rehetrareo dia tsindriana etoina fa feikevitra mivohy ny fotom-pisainana 4F. Fehiny ny dingana hirosoana amin'ny fampihavana-pirenena sy ny fanarenana ifotony refondation de la nation ihany no miantoka ny fiarahamonina mirindra sy tontolo iainana milamina. Andraikitry ny pirenena tsirairay avy ny fanjakana ary ny androm-panjakana rehetra ny fanatanterahana sy ny fanatotosana izany. No marian'ireto solotena mpizaika tamin'ny fihaonana teny Ivato ireto fa nisy ny fitoniana maharitra, fandriam-pahalemana sy fampandrosoana maharitra ao anatin'ny fitsinjaram-pahefana tena izy ary ny fitsinjarana ara-drariny ny harem-pirenena, ny ahafahany sy ny faritra tsirairay misitraka izany no tanjon'ny dinika ho an'ny fampihavana-pirenena.